fa ao anatin'izay tetikasa samihafa ao anatin'ny fandraharana izay ary dia mahatsapana avy eo amin'ny fiarahamonim-pirenena fa tsy afaka mahazo tombotsoa ao anatin'izay ireo mponina madinika noho izay indrindra raha no nisy ny atrikasa tamin'ity androany ity ny tanterahana tetsy amin'ny panorama Andrainarivo. Matetika dia tsy mahazo tombotsoa amin'ny alalan'ireny tetikasa fandraharana lehibe ireny ireo mponina, indrindra ireo mipetraka manodidina ireo toerana anatanterahana zany tetikasa zany. Ao anaty fampiroboroboana ny fandraharana eto Madagasikara ary izay voasokajy ao anatin'ny laharam-pamehan'ny fitondram-panjakana dia nisy ny atrikasa nahafahan'ireo avy amin'ny fiarahamonim-pirenena sy ny fitondram-panjakana mpanapaka ny fanakalo-hevitra tetsy amin'ny panorama etsy Andrainarivo. Zao fotoana izao ilay drafim-panajariana dia mbola tarazo tamin'ny andro fanjanahantany fa moa ve tsika manana ary efa nisy moa ny initiative, efa nisy ny projet de loi na avant projet de loi sur l'aménagement du territoire ary zay dia mampirisika nijerenan'io resaka aménagement du territoire fa raha ohatra ka vita manaraka tsara amin'ny filam-bahoaka io filan'ny Madagasikara dia anisany anova zavatra ngezabe ho an'ny Madagasikara satria mamalimarina ny filan'ny Malagasy miaina amin'izao fotoana sy ireo taranaka faramandidy. Isan'ny nodiniana nandritra ity atrikasa ity ny fanovana ny rafitra amin'ny fen'ny fananantany, ny fiarovana ny tombotsoan'ireo mponina manoloana ny politika fandraharana, ireo lalàna mifehy ireo mpahandrara manana tetikasa eto amin'ny firenena.